ao anatin'ny sehatra ara-koltoraly sy ara-javakanto kosa no andraisantsika ny vahiny manaraka dia tsy iza moa izay fa Ibekoto avy ao amin'ny tarika Mahaleo dia faly miaraba ny Ibekoto ary mandray Ibekoto manamoana Tinaso salamtsika menakavy efa eo ihany moa ny fampahafantarana samihafa anatin'io fampisehoana iarahana amin'ny tarika Mahaleo amin'ny Carlton na rampitso valo ambin'ny folo ny volana novambra izay aiza ho aiza ny fiomanana ho an'ny tarika Mahaleo amin'izao fotoana izao satria efa mamarantsika ny tena marina mamaramarana hoe io zany le hoe famaranana dia atao any an-trano ny Carlton dia voavy mivorota moa zay zany dia fa mba atao zany zay metimety any an-trano izy io any an-trano zay moa fangatahan'ny akabeazan'ny namana hoe ataovy any an-trano an'izay fa ny ankalamanjana fa avaratra zay ny anton'ny Carlton Carlton zay anahoana kosa ary ty fampisehoany ity inona no hoe ampiavaka azy nampiavaka azy zany dia atotona afitona amin'io daholo zany ny zavatra nataontsika nandritran'ity taona ity tamin'ity taona ity tsika namoaka album tsirairay hoe raha olona zako dada dama dia atotona amin'io zany zao le hoe reto le entana le vokatra tamin'ity taona ity dia mikasika fampisehoana koa zany dia mizara telo izy io misy vahiny vehivavy hatramin'izay moa le zay maleo hoe tsisy vehivavy fa misy vehivavy amin'io atsonay iaraka irany dama rivony anarany rivo io zany tiky be mihitsy izy mamira be mihitsy izy miaraka mira amin'ny dama izy dia kanto miaraka mira amin'ny dada dia megi na miangalo mo fetsona azy miaramira amiko dia reny zany le hoe akizy anankitelo atao hoe zazantaizana atao hoe namana atao hoe zanaky ny namana zay zany mahafakely anazy dia mizara telo zany le fampisehoana zay no ataontsika ny trano any zany amin'ny Carlton rapitso zany hoe somary lavalava ihany hoe zany fotoana irahana amin'ny rahampakafy amin'ny tarika Mahaleo amin'io fa eny ny atsika ane le lavalava lava foana indraindray rehefa vita ny adiny fito dia apikely dia vita hoe na lavana tonga dia roso anatin'ny tapakila kosa ary isika Bekoto hoe zany toerana ahitana an'izay tapakila izay manahoana ny vidim-pidirana ny amin'ny Carlton zay vidim-pidirana moa zany dia ohatra ny vidim-pidirana ny Carlton ihany ny tena marina tsy fantatro mba mety lafolafo ngamy izy raha mpidivinany any Tsonjombe 30 000 ariary zay ay 30 000 ariary zany dia aizany toerana fa efa nalefa ny Carlton zany le any anosy le billet dia za andro zao nandalo tany amin'ny Media Consulting za manko avy Antsirabe io dia tonga dia mamagy antsika tao matv ato dia nijery an'le réservation za fa efa vitsivitsy le anina efa ny ary faraparana ary sitsy misy toerana vitsivitsy zany ohatra monte be le billet dia ohatra mahafinaritra hoe aiza mbola misy mpijery zay eny ary inona ary ny afatra Bekoto afanentanana ho an'ny mpakafy rehetra ny afatra dia hoe saotatsikitsika fa efa ela be zay nge no nikarakaran'ity efa 5 taona zay nikarakaran'ity fa 70 taona any ity zay zao fa mitokodina any amin'ny 80 taona any dia mahafinaritra fotsiny le hoe teo foana tsika teo foana nareo matv teo foana ny rehetrarehetra mihitsy ny dia nafinaritra be le fiarahana dia mba nyaina mateza dia mba hotody amin'ny 50 taona dia saotra tsikitsika fa nafinaritra fiarahana tamin'ity taona ity eny ary dia misaotra indrindra anareo avy amin'ny tarika Mahaleo misaotra ny Bekoto moa zany saotra ny Tinasoa dia saotra ny mpijery manao veloma indray ary veloma tompoko